tsy maninona izay fahatsapako mety atahotra aho nefa mety atsapa ho voary koa ohatrany tsy matoky aho nefa afaka matoky to meloka aho nefa marina koa tiako azonao zao androany Andriamanitra ampio izay azo zany androany isain'io dia tena mahagaga ny sainao dia afaka mankany amin'ny lasa sy misaina ny zavatra manodidina anao eto koa indraindray dia tsara ny misaina ny zavatra lasa fa misy fotoana tokony anatonoina ireny lasa ireny ny sainao koa dia afaka maka sary an-tsaina no avinao ary izay alainao sary an-tsaina dia tena zava-dehibe satria ny oabolana 727 milaza fa ny hevitry ny olona ao am-pony izay ihany no toetrany tsy haiko na azontsika hoe fomba hoana izany izao no ilazako azy izay alehan'ny saina no arahin'ny olona fomba tsara ho ahy ilazana izany dia hoe raha afaka misaina sakafo tsara ny sainao ka voatazon'ny sainao ela ao izany tena milaza aminao fa tsy maintsy efara amin'io sakafo tsara io ianao azonareo ve le fanaovana azy sasany aminareo tonga eto izao misaina chocolat hatreto mihitsy Amen. Fomba iray mampiome koa izay fa ny marina dia izay alehan'ny sainao dia izay no hiafaran'ny lalanao ary izay everintsika dia tena zava-dehibe misy olona betsaka mihevitra tsy hafeny eritreriny fantatro mandritra fotoana ela tsy afa manampy ny saiko aho fa izao ianao afaka misafidy ary mila misafidy tsara ny baiboly milaza ao amin'ny Korintiana 2 fa raha misy fisainan-dratsy tonga ao-tsainao dia tokony ravanao izany dia mila misafidy zavatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho solony Andriamanitra manana planina tsara ho an'ny tsirairay tsy olombitsy fa ny rehetra ny karazan'olona tsirairay izay mijery fahita lavitra Andriamanitra manana planina tsara amin'ny fiainanao fa ny baiboly mampianatra antsika eo amin'ny Romanina 12 zavatra mila fantatsika andao jerena Romanina 12 andiny 2 mety io ray amin'ny zavatra tokony ianarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra aza manaraka n'izao tontolo izao Paoly mananatra ny kristianina ho izy aza mivoakany ka manao ny fanaon'izy ireo avy namboarina sy ampifanarahana amin'ny velany fombafomba fotsiny fa aoka hiova tanteraka amin'ny fanavaozana ny saina manana toetra vaovao mba hahafahanareo maneho jereo zava-dehibe ny maneho ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa afaka porofoinao eo amin'ny fiainanao izany afaka ataonao koa ny miala amin'ny fitahian'Andriamanitra afaka manandrana teny afaka manandrana izay asain'Andriamanitra ataonao ianao ary jerenao izao no lazainy Andriamanitra manana planina ho an'ny fiainanao ary raha izao no tiako ilazana azy raha mianatra amin'ny saina ohatran'Andriamanitra ianao dia fara amin'io planina tsara nataon'Andriamanitra anao io mianara misaina ohatran'Andriamanitra izao ny toerana voalohany asain'ny Satana amin'izany ny stratégie voalohany amin'ny fanombanantsika dia ny hanohitra ny fisainantsika ametraka laingy ao an-tsaintsika zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra na nataony amintsika ohatra nataony tamin'ny Eva izay mody hovainy kely izany fotsiny ilay izy Andriamanitra ve nilaza tokoa fa tsy tokony hinananao io hazo io fantatr'Andriamanitra fa raha manao izany ianao dia hitovy aminy tsy niala tanteraka tamin'ilay teny izy fa nahodiny kely fotsiny ilay izy
ary fantatro fa raha kristiana ianao dia azo antoka fa efa heninao zany milohan'ny androany fa mbola ilaza zany ihany aminao ao fa mila ianao mihitsy no mahafantatra ny teny Andriamanitra ary zany dia mila mihoatra ny fiainonao avy amin'ny toroteny sy ny fampianaran'olo-kafa mila mianatra ianao tsy misy olona saina tsara izay teo dokotera ka tsy hevitra fa milo zany dia mila taona maro ianarana izy aloha ary raha misy mavita aza dia tsy te ho any amin'izy ireo mihitsy zay nanantsika kehitriny dia olona maro be tena feno fahalalana ao andohany fa tsy tena manana olona ampy sika izay manana fanambarana manana fahalalana sika fa isika mila manambara ary ny fanambarana na ilay hery manao izay lazainy tenin'Andriamanitra tonga amin'ny fiverimberenana avy amin'ny fiainon'izany foanafoana ohatry ny hoe isaky ny maheno fahamarinana ianao dia mamahasombony amin'ny fahatosopana tenana mila mihaino ny fampianarana amin'ny saina toy ny karazana sain-jazy zany sika mila mihaino ny fampianarana amin'ny herin'ny teny avy amin'ny vavantsika amin'ny karazana fototra ara-dalàna fa raha tsy manana saina mitombona tsara ianao dia tsy afaka ny ampitombona ny fiainanao mihitsy raha tsy mianatra amin'ny saina tahaka an'Andriamanitra ianao ka tsy miteny taka azy tsy misy fanantenana ny azonao izay tian'Andriamanitra ho azonao averiko indray hoe raha tsy mianatra amin'ny saina tahaka an'Andriamanitra ianao ka tsy miteny taka azy tsy misy fanantenana ny azonao fandresena eo amin'ny fiainanao indray mandeha farany ilazako izany mba ho azo antoka fa tsy misy tsy mahazo eto izao raha tsy mianatra amin'ny saina tahaka an'Andriamanitra ianao ka tsy miteny taka azy tsy misy fanantenana ny azonao fandresena eo amin'ny fiainanao Amen. dia mbola misy karazana tokony olona hafa izay veriko fa tokony ilazako izany koa dia ireo mpijery ny telentsika mahafinaritra raha tsy mianatra ianao misaina tahaka azy teny tahaka azy dia tsy hisy fanantenana ny anananao fiainana mitombona tsara zao mbola mitaky azy zany mbola mila ezaka izany fa ianao koa dia anao zavatra ho an'ny tenanao fa zany dia afaka ho tonga famokarana vokatsoa tsy tranga indray alina izany fa isaky ny mandroso amin'izany ianao dia tsy kelikely koa ahita fiovana eo aminao ianao sy fiovana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra manana planina tsara ho anao fa ny sainao dia mila fanavaozana dia ahoana no ialantsika amin'ilay olona taloha nisy atsika ho amin'ilay olona vaovao izay lazain'ny Baiboly atsika fa tokony ho isika ny Baiboly milaza raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy lasa ny zavatra taloha ary ny zavatra rehetra tonga marika vaovao afaka vonoina ilay olona taloha mamela ilay vaovao ndao jerena ny Efesianina 4 tena zava-dehibe ny mahafantatra fa tsy mila mihevitra fotsiny izay mianjera amin'ny lohantsika isika rehefa mahafantatra tenin'Andriamanitra ianao ary misy zavatra tonga ao an-tsainao izay fantatrao fa tsy mifanaraka amin'ny teny afaka amin'ny teny ianao hoe tsy saina izany aho dia afaka manolo izany diso izany amin'ny fisainana marina ianao sika rehetra dia manana fironana amin'ny saina zavatra atso an'olo-kafa indraindray na feno ahiahy ianao ve efa nihevitra zava-mampiahiahy ilay olona tsy mbola nanao tsinety aloha fa efa manomboka ao an-tsainao ny fandehanany ary ny ataoko amin'ny toy izany dia ny minitra izay ahafantarako fa misy zavatra oatra izany ao an-tsaiko dia soloiko izany amin'ny sombony 2 Korintiana 7:12 izay milaza ny fitiavana dia mino ny tsara amin'ny olona rehetra dia indraindray izany teny fotsiny hoe tsy ny fitiavana dia mino foana ny tsara amin'ny olona rehetra izaho ino ny tsara indrindra rehefa manao izany sika dia tena mananganady amin'ny devoly sika izay ny fiadian'ny tafintsika dia tsy hiara-ny nofo fa izy ireo dia mahery amin'Andriamanitra mamany fiazonana rehetra mandrava ny fisainana sy fiheverana ary ny teoria sy ny zavatra avolenta sarotra mihoatra ny fahalalana marina ny tenin'Andriamanitra 2 Korintiana 4:7-5 ny devoly dia anao ady ao an-tsainao mila hiverinao izay zavatra ho saininao amin'ny fotoana manaraka mpamoifoanao dia anontanio fotsiny tenanao izay ny saininao dia hitanao ny fototry ny famoizam-ponao amin'ny fotoana tsapanao fa votsitra ianao dia anontanio ny tenanao tamin'ny sainanao izany dia hitanao ny fototry ny fampitsoranao amen
Efesiana 4:22 Ialanareo ny toetranareo taloha, esory sy alao lay ianao taloha izay mamatra ny fomba ny fiainanao, ka tonga voaloha tamin'ny faniriana sy filana izay mamoa avy amin'ny fahatsoana. Aleo tsoriko sy lazaiko fa Paoly mitenin'ny Efesiana, ajanony ny fomba fiainanareo talohan'ny fahalalana ny Kristy. Firy aminareo ny mino fa rehefa mandray ny Kristy dia tokony hiova amin'ny toetrantsika. Okay. Ary tonga vaovao ihany koa amin'ny fomba fisainana, tanteraka, zavatra isan'andro izany. Isan'andro mila mitandrina ny fomba fisainanao ianao. Isan'ora mila mitandrina ny fomba fisainanao ianao, entina mibavaka izany. Fa na maso no ampafataro ahy rehefa misaina rongony fa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa nay maso no ampafataro ahy raha maimbo aho ka misaina. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina ianareo, manana fisainana vaovao ary miaina ara-panahy. 4:20 Tafianareo ny toetra vaovao. Izany ilay ny fironona tamin'ny endrik'Andriamanitra amin'ny tena fahamarinana sy ny fahamasinana. Izao tiako ny mijery ny 7:20, tetezana mitondra amin'ny 2:20 hatramin'ny 4:20. Dia hoy izy nilaza hoe ajanony ny miaina amin'ilay toetra taloha nisy ianareo dia atomboy ny miaina amin'ny fomba tian'Andriamanitra iainanareo. Fa tsy mitombona izany raha tsy azo ny eo afovoan'ilay teny, fa ny teny eo afovoany milaza ary izany ny fomba tanterahany. Miainga eo amin'izay tianao tongavana amin'ny fanavaozana tanteraka ny sainao isan'andro, manana toetra vaovao sy fianarana hoe ahoana ny fisaina tahaka an'Andriamanitra. Tsy misy olona mahafeny sainao afa-tsy ianao ihany. Ny devoly hanandrana izany, fa tsy afaka azo izany izy raha toa ka azonao izay ampianariko anao androany. Ianao tsy afaka hoe mivavaka fotsiny ho an'izany dia hiandry an'Andriamanitra indray ny fisainanao. Reto dia torolanana ho antsika, avaozinao ny sainao ary inao ny fisainan-dratsy ka soloinao amin'ny fisainana tsara izany. Jereo isika mihevitra fa izay saintsika dia adiditsika. Fa avelao ilaza aminareo ny inona sainao dia izay no lazainao, ary izay ihany koa ny tsy maintsy ataonao. Izay mihitsy ilay lazain'ny Baiboly hoe na dia mijery vehivavy ilaza eo an-tsaina azy, arakaraka ny ironan'ny fonao no tsy hisy ampiavaka azy amin'ny tena fijangajanganao. Ny mankahala ny hafa, hoy ny Baiboly, dia mitovy amin'ny efa namony ihany koa. Ny fisainantsika dia mahery ka mila manomboka mihevitra izany isika, satria izy ireo dia ao anatintsika ka mihevitra isika fa tsy misy olona mahalala izay saintsika izao. Laharana voalohany Andriamanitra mahalala izay verinao. Tena marina e. Laza ny Baiboly fa fantany teny rehetra eo am-bavantsika izay mbola tsy nolazaina akory sy ny fisainana izay mbola ho avy. Fantany fisainantsika lala hoy ny Baiboly. Satria misy zava-miafina mitrango ao anatintsika eo izay tsy midika fa tsy fantatr'Andriamanitra izany, ary izany koa tsy midika fa tsy tompona andraikitra amin'izany isika. Fa adalàna amin'ny olona ny misaina fa afaka mipetraka eny rehetra eny. Jery zavatra mamoa fady ka tsy ahakasika ny fiainana izany. Ary izany dia tena olana lehibe, mivelatra sy mampatahotra amin'izao. Ny ankamaroan'ny olona mihevitra fa tsy misy mampaninona akory izany. Izaho angamba nino mijery fotsiny aho. Ary tsy nitsipiny ihany manao izany, fa eny rehetra eny. Tsara aminao ny mianatra mifeny solosainanao ary manakana izay tsy ilaina amin'ny teleanao. Ary mila mianatra ianao ny tsy hijery reny magazinao tranonao reny, satria lazaiko anao ny devoly dia mamahana izany amin'ny dozy ambony. Amen. Fanavaozana ny saina dia tonga avy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Dia te hilaza tantara aminareo izay nilazaina tamiko tamin'ity faran'ny taona ity, mitandrina malaza iray. Tena azo antoka fa raha milaza aminareo ny anarana dia mety efa manana iray amin'ny boky ny ianareo. Tahaka izany ny lazany. Na izany aza taona maro dia maro tamin'ny fiaina dia nanana olana lehibe izay tsy nisy nafantatra fa tsy nivadiny izy, izay mety olombitsy nitantafany torohevitra ihany. Dia nozarainy ankalalahana tamin'ny programan'ny teleko izany. Satria tiany ny ahita izany hanampy olon-kafa hoy izy. Za dia nanana olana miafina avy amin'ny fitsiriritana hatramin'ny fatandrako. Dia hoy izy, indrindra rehefa mahita vehivavy tsara tarehy, ny saiko dia manomboka mandeha amin'ny toerana rehetra izay tsy tokony alehany. Dia hoy izy, amin'ny maha olon'Andriamanitra sy mpitandrina
dia teo ambany fandresen'ny lahatra sy ny fanamelohan-tena ary nivavaka ao dia nivavaka dia nozaraiko tamin'ny vadiko izany satria tsy tiako izany ho zava-miafina aminay dia nivavaka ho ako izy dia nidresaka tamin'ny olona vitsy ao ny amin'ny tolotsaina dia nivavaka ho ahy izy ireo fa izaho mbola nytohinanana ilay olana dia ozy tsy tia andeha akory ao na dia ny pisina azy tsy tia andeha akory ao na dia ahita ilay vehivavy eo amin'ny fisoroana akanjo satria fantatro izay hitranga amiko raha manao izany aho dia nanakizaka izany iray minitra aloha ary satria ny zavatra tranga teo amin'ny fiainana dia ny atonga saina izy tsy nisy toy izany ny herin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra izaho tamin'izay zavatra tsy mbola nampiasainy akory tamin'ny olana manokana izany fa izy natsapy fa Andriamanitra mifanampy taminy mba hanomboka handinika tena manokana karazana sombony amin'ny tenany anao izany ao an-tsaina sy anao izany foana ambara-pahatongan'izany teny manokana izany ho tonga tenany mihitsy koa ny amin'ny antony rehetra ary azo antoka fa ny antony dia ten'Andriamanitra namaly ny fivavahana na dia mbola tsy fantany azy izany isan'ny tena voalohany safidiny hodiniana dia ny eo amin'ny Galatiana 5:17 sy 4:4 fa ianareo rahalahy dia fanatsoina ho amin'ny fahalalahana kanefa aoka ny fahalalanareo tsy ho fanararaotany nofo sy tombontsoa na fialan-tsiny ny fitiavan-tena fa amin'ny fitiavana no tokony fanompoanareo rehetra fanompoana amin'ny alalan'ny fitiavana fa ny lalàna rehetra mikasika ny fandraisan'ny olona dia tanteraka ao amin'ny didy iray ho tiavinao na manao tahaka ny fitiavanao ny tenanao dia ity ny fandiniany ho an'ny herinandro ataoko fa tokony ho tianao na manao tahaka ny tiavanao ny tenanao tiavina manao tahaka ny tiavanao ny tenanao fa fomba fandinianao dia ianao manao zavatra ho an-tsainao foana ary pitsipitsehanao moro izany na koa tenenao mafy be indraindray za dia nanana olana enatra azoko tamin'ny natiora satria za dia volana tamin'ny fahazazako dia mahatsiaro meloka foana aho tamin'izany nanana fanameloana betsaka dia volana ndresy lahatra fa ndraiky nanolana azy satria misy zavatra tsy mety amiko dia nanana zany saina izany aho tao an-dohako taona maromaro inona tsy mety amiko inona tsy mety amiko fa rehefa nandray fampianarana avy amin'ny ten'Andriamanitra mikasika ny fahamarinana aho dia nanomboka nandray loham-pahalalana aho farafaratsiny mba mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra aho amin'ny alalan'Andriany Kristy ary ilay olona taloha dia maty ary tsy tompona andraikitra mihitsy ao ny amin'izay nataony ndraiko taloha tsy misy tokony antony ahatsiarovako enatra sy meloko intsony dia fantatro tao an-tsaiko izany fa ny fahatsapana mbola nitohy hitanao izay fantatro dia tsy maintsy hiazona ny fahatsapanao fa aza misaina fotsiny hoe satria ianao mamaky teny indray mandeha ary na dia manaiky izany aza dia tsy midika izany fa ireo fahatsapana rehetra dia hiala amin'izao izay no mahatonga ny hoe rehefa mandre afatra ny amin'ny famelana ny fahavalana ianao na ireo izay nandratranao ianao afaka mivavaka ny famelana sy afaka ny mahitsy fa ny fotoana manaraka hitanao ireny koa dia tianao kendainy ireny tsy mahatsapa fahasamihafany ianao dia lasa voafatitra amin'ny fahatsapana isika ary ohatrany miankina be loatra amin'ny fahatsapana dia mikoaka amin'izany raha tokony hikoaka amin'ny ten'Andriamanitra afaka mahatsiaro diso ianao fa miaina marina sa ahoana tsy mila mahatsiaro mamelanao mba hamelanao dia afaka mahatsiaro meloka ao nefa koa malala fa ny devoly izany dia mamely azy izany ary izy dia mpandainga ary ny fahamarinana dia izao no hamarinana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'Andriany Kristy ary isaky ny manao zavatra tsy mety aho ny fotoana izay tena mbebako marina ka nialako tamin'izany marina dia voavela tanteraka aho ary ny baiboly milaza Andriamanitra mamela izany sy manala izany tahaka ny fahalalavirany atsinanana amin'ny andrefana dia tsara aminao milaza amin'ny devoly hoe tsy maninona izay tsapako misy olona mifo ve eto androany ohatra ny sarona ny fomba fahatsapantsika foantsika mila milaza ianao hoe tsy maninona izay tsapako fantatro ina ny marina za tena mila ny fona mafy sy mandinika ary mianatra fahamarinana ngamba valitaona mialoha izany miaina mitohitohy izao izy tsy mitovy amin'ilay hoe lavitretsy maketsy fa azavariana mijery ny tenanao ny amin'izany fa ataoko fa ny alalin'ny olanao dia ny tena fototra ny lalin'ny olantsika na dia anao zavatra ao an'Andriamanitra azy ianao ny devoly dia andeha moka ny basy be dia anao izay rehetra hafa ny mba hiazonana anao amen
fa izaho nanana mihoatra kely foana mihoatra kely ary avy ao anatin'izany zany hoe azoko ilay izy nyrehetra ny jiro olom-baovao isika ilay olona taloha isy antsika maty sy voalevina ao amin'ny Kristy efa vita izany tsy mbola ho avy efa natsangana isika ho ao amin'ny karazam-piainana vaovao dia tsy maninona izay tsapako mahatsiaro tsy voaro aho fa maneho ny tenako voaro mahatsiaro ohatrany tsy manana toky aho fa afaka matoky tena afaka mahatsiaro meloka aho kanefa marina tiako azonao zao Andriamanitra manome fahasoavana azo tsika izao androany tsy izay tsapanao no ianao dia izay inonao ary ny fahatsapanao dia hanenjika izay inonao raha toa ianao miorina tsara ka tsy mijanona pirosaina mandroso dia verina aza mekoka amin'ny fahatsapanao raha isy ny fitaovanao dia aseho fa ireny dia mora levina tsy hainao mihitsy izay ataony avy amin'ny andro iray makany amin'ny manaraka afaka matory falifaly ianao ary mifoha maraina avy eo ohatrany tsy matory mihitsy ny alina tontolo manaikitra noho ny tsy manan-kevitra ny amin'izay azo anao marina amen teny tamiko ny ndray amin'ireo vehivavim-panampy ahy tamin'ny herinandro hoe ohatrany mahatsiaro manandratra olona ao androany andeha hialeto aho zany satria tsy tiako izaho zany dia tamy izy ny andro manaraka dia hoe tsy fantatro izay nahazo aho maly androany ao milamina jereo ty ilay zavatra mialohan'ny famatorantsika ara-panahy dia miaina ohatran'izany sika raha mahatsiaro nanandratra olona ianao dia nanandratra ianao zay raha mahatsiaro mandroaka olona ianao dia nandroaka ianao zay raha tsy mahatsiaro miteny ianao dia ozy ianao fa arakaraka ny famatoranao no ahitanao koa fa tsy mila mamela ny fahatsapanao ianao ife sy hitondra anao ka mifantoka amin'izany zavatra izany dia midika fa manorina izany foana ary bitsika izany ambara-pahatonga ny fiainana aminao ary izy mifantoka atao amin'ny Galatiana 5:17-20 ny zava-dehibe dia tiavana amanao tahaka ny tiavanao ny tenanao na tsoa ny sika hifanompo amin'ny fitiavana nandeha vakansy niaraka tamin'ny fianakaviana izy sy ny zavikeliny izay teo ary ny zazalany tady andeha ho any amin'ny piscine ary izy dia efa niororo ho any amin'ilay toeram-pilomanosana tsy tia andeha izy fa nandeha ihany izy ary nananantoka fahita vehivavy tsara tare kelikely tanora kely tsy ho ratsy fiakanjo mihitsy dia arak'izay ny sainany hoe fa ny amin'ny fahatairany tanteraka taoriany tao mpijaliana satria efa nahavita nandinika ilay teny izy hoy izy hoe ny zavatra voalohany no sainy rehefa nahita ilay zazavavy izy dia tsy ny zavatra ratsy tsy ara-panahy fa izao no sainy mba ahoana ary ny fitiavany rainty zazavavy ty azy mba araka ny fitiavany nasitraka Andriamanitra ve mba hiveriny ary ve fa mila maneho ny tenany toy izany izy satria izay ihany ny fomba ahafantarany ny fomba hahalalana ny atao hoe fitiavana dia nanomboka nivavaka ho azy izy ary avy eo tonga saina ary dia fantany zay ny fahafahany zay ny valo ny fifatohana amin'ny teny avelao hiteny zavatra aminareo zao ny ankamaroany sainy olona dia ratsy salam-bibidia tsy hoe satria ianao mipetraka eto dia midika izay fa eto foana ianao mandritry ny andro mety efa nandeha toerana 520 ny sainao mialohan'ny toeranao teto ary androany indrindra satria be sary be tonga amintsika indray mandeha dia vao mainka sarotra ny misaina sy mifantoka ka ny mifantoka amin'ny teny dia zavatra tsy maintsy ataonao koa ilay boky kely izay nasehoko anareo foana iny ny heriny miafy ny fitenenan'ny tenin'Andriamanitra mafy dia tena afaka manampanao tokoa ary ny sasany aminareo izay manana azy ka mampiasa azy marina afaka maky ianao sombony amin'ireo fifonan'olona izay mizarazara karazana anao dia andeha lazaina fotsiny fa manana olana ianao misy olona mandratra ny fahatsapanao
dia sokafanao amin'ilay sombony mikasika ny famelana sy fitiavana ny fahavalonao dia mandeha fotsiny ianao ka mamaky izany mafy dia mamaky izany mafy dia milaza fotsiny amin'ny devoly hoe ovakiko aminareo izany mandra-panginanareo. Raha kristiana kamo ianareo, androany dia andro amarana izany. Raha ianao ilay olona teo entin'ny afambavaka foana mba hivavahana izy ireo ialany olanao, androany ny andro amaranana izany. Satria raha tia hanana fandresena ianao, dia mila tadiavinao izay voalaza ny teny, dia mila misaina tahaka an'Andriamanitra, misaina ary mila mianatra miteny tahaka an'Andriamanitra miteny. Amen.